Ho aminareo any ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Andriamanitra manafaka ny tompo. Andriamanitra manafaka ny tompo. Zany no misongadina amin'ny mofinainantsika anio amin'ny bokin'ny Exodosy toko fahaenina, andininy faharoa hatramin'ny andininy fahavalo. Andeha ho vakitsika amin'ny anaran'ny tompo izany teny izany manao hoe: ary Andriamanitra niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe, izaho no Jehova. Ary tamin'ny anarako hoe, Andriamanitra tsy toa no nisehoko tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba, fa ny anarako hoe, Jehova tsy mbola nahafantarany ahy. Ary naoriko tamiko ny fanekeko, anomezako azy ny tany Kanana, dia ny tany fivahiniany izay efa nivahinianany. Ary koa, izao efa nandre ny fitaraina ny zanak'Israely, izay ampanompon'ny Egyptianina, ka dia tsaroko ny fanekeko. Koa lazao amin'ny zanak'Israely hoe, izao ny Jehova, ary tondra anareo hivoaka ho afaka amin'ny fanompona mafy ampanaoviny Egyptianina anareo aho, ka anafaka anareo amin'ny fanompona azy, ary sandry ahinditra sy fitsarana lehibe no amonjeko anareo. Dia alaiko ho ahy anareo ho oliko, ary ho Andriamanitrareo aho, dia ho fantatrareo fa izaho no Jehova Andriamanitrareo, izay nitondra anareo mivoaka ho afaka amin'ny fanompona mafy ampanaoviny Egyptianina anareo. Ary izaho ampiditra anareo any amin'ny tany izay nananganako tanana homenan'i Abrahama sy Isaka ary Jakoba, dia omeko ho lovanareo zany, izaho no Jehova. Ray Masino, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Andriamanitra manafaka ny tompo. Andriamanitra manafaka mampahatsiaro an'i Mosesy fanoroany indray. Jehova Andriamanitra, raha efa niteny izy tao amin'ny toko fahatelo, dia amafisiny eto indray ny andraikitra sy adidin'izy Andriamanitra amin'ny zanak'Israely, amin'ny mahataranaky Abrahama sy Isaka ary Jakoba azy ireo. Fa na dia ampanompon'ny Egyptianina mafy azy ireo zanak'Israely ireo, na dia tsy mahita mangirana eo anatrehan'ny Egyptianina aza, dia indro Andriamanitra milaza etona, manamafy ny fanekeny fa Andriamanitra manafaka izy. Andriamanitra manafaka izy, ka ilay Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Jakoba fa izay ihany no anafaka ny taranak'izy ireo koa amin'ny fampahoriana sy ny fanandevozana nampanaovin'ny Egyptianina azy. Koa satria Andriamanitra manafaka izy, dia hitantsika eto fa manomana planina feno Andriamanitra anafahana ny olona. Planina feno izay manomana fanafahana hatramin'ny voalohany ary miantoka hatramin'ny fahatanterahany izany. Hitantsika eto, manomboka hatrany amin'ny fiantsonan'i Mosesy, ny fandresena lahatra an'i Mosesy, ary ny fandraisana an-tanana sy ny planiny rehetra eo anatrehan'ny fahavalo, dia ny Egyptianina zany, ambary eto fa anjaran'izy Andriamanitra no anafaka ny vahoaka eo an-tanan'ny Egyptianina, fa tsy anjaran'i Mosesy. Ary mbola ambary koa fa mbola manomana toerana ivan-tanan'izy ireo raha miala amin'izany fanompanompoana mafy izany, manomana ny tany Kanana ho azy ireo Andriamanitra. Ry havako malala ao amin'ny Tompo,
lay Andriamanitry ny Baiboly, lay Andriamanitra manafaka dia manafaka tanteraka sy manafaka feno, tsy amin'ny apahany fotsiny ihany fa tena amin'ny fahatanterahany tanteraka mihitsy, amin'ny fahafenony ny asan'izy Andriamanitra. Hitantsika eto fa mirazotra amin'izao asan'Andriamanitra izao, ny asa izay nitanterahan'i Jesosy Kristy tetỳ ambony tany, araka ny teny manao hoe raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Lay fanafahana tena izy, lay fanafahana feno no efa nataon'i Jesosy Kristy ho antsika. Rehefa koa malala, isika vahoaka fiangonana zohin'ny olana maro samihafa sy ny fangejana etsy sy aroa, mety misy endrim-panandevozana maro samihafa manamaloka ny fiainantsika, mety misy fampahoriana mafy izay ataon'ny fahavalo sy ny devoly atsika, dia miseho eto kosa lay Andriamanitra manafaka. Lay Andriamanitra manafaka, lay mandray an-tanana hatramin'ny atsipiriany indrindra, ny amin'ny fanafahany, ny amin'ny asan'izy Andriamanitra, ka miantoka izay hahatafavoaka hatramin'ny farany. Efa manomana tany Kanana ho anao koa Andriamanitra, ahatongavanao any amin'ny fitsaharany. Fa izay angatan'Andriamanitra amiko sy aminao dia ny ananantsika fahatokiana feno mba ho marina ny faneken'izy Andriamanitra, izay efa niteny hoe izaho Andriamanitra reo ary ianareo kosa oloko. Efa nanaiky ho andriamantsika Andriamanitra ka mikarakara sy mandray an-tanana antsika, ho antsika kosa meteza ary, meteza ho olony izay eo ambany fiahiny, eo ambany fiadidiana, olony izay feno fankatoavana ka manaiky amin'ny lalana izay hitondran'Andriamanitra antsika. Tsarovy ry havako malala fa lay Andriamanitra manafaka ane, Andriamanitra mahafantatra ny mahazo atsika, Andriamanitra micomprendre atsika, Andriamanitra mahita sy mahatsapa ny vesatry ny fahoriantsika. Izy efa niteny hoe efa hitako ny fijalian'ny oloko, efa reko ny fitarainany, efa amonjy azy azao hoy izy. Andriamanitra manafaka dia Andriamanitra vonona hitondra fanafahana. Meteza ihany koa isika hanan'izany fahavononana tahaka an'Andriamanitra izany, mba hiaina amin'ny fifaliana sy ny fiadanana tanteraka ao amin'izy Andriamanitra. Dia n'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika ry havako. Tompo Andriamanitra rainay tsy toa, endre mahagaga ny fitondranao ny fiainanay, izay ao anaty aiza-kitroka voafatotra amin'ny endriny maro samihafa, mijaly, ampahoriana, eny andevon'izao fiainan'izao mihitsy aza, kanefa nanaiky ianao hitondra fanafahana ao anay, ary ny ivony izany dia tao amin'i Jesosy Kristy ilay tompo sy mpamonjy, koa izay koa ndreto ankehitriny manaiky olonao. Dia mitondram-bavaka izay raha eo amin'ity andron'io ity, ny firenenay, ny taninay, ny vahoaka sy ny mpitondra rehetra ho aminy, ianao Andriamanitra anafaka ny taninay, anafaka ny vahoaka malagasy, anafaka ny mpitondranay, ary anananay ny fiadanana ao aminao. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Amen.